fa iroso amin'ny fampirantiana samihafa miompana betsaka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fikambanana piarana zon'olombelona afary malagasy ho tanterahana eny Sonedanana ity hetsika goavana karakarainy afary malagasy ity toy izao ny tsara ho fantatra manodidina izay. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa efa fanaon'ny fikambanana piarana zon'olombelona hatramin'izay ny hetsika vitirina fiariana izay ho tanterahan'izy ireo eny Sonedanana eny amin'ny toerana izay nanaovana ny fanitarana ny renivohitra ho isan'ny toeram-ponenan'ireo izay mila izany. Amin'ny 15-16 zao zany zay dia ampiseho horetany horen-danitra hoe ohatr'izao ny asa nataonay afary malagasy mahakasika ny fiariana. Ny premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Coly no ho parrainazinay zany mandritra ny hetsika io. Dia zay didy aman'andraikitra natao teo amin'ny premier ministre zay zany ho ampisehonay ho an'ny mpanao gazety hoe ty le zavatra tianay tenenina ohatr'izao ny fambolena vary an-tanety ary zao ny vokatra manomboka hita ohatr'izay ireo voanjobory sy ny tsaramaso avy ny orana zany zao ankehitriny eo ihany koa ny fiompiana toy ny fiompiana trondro ny fiompiana akomanatody lava ny fiompiana kisoa sy ny sisa maro isan-karazany dia au niveau zany rehetrarehetra zany no anaovanay izay vitrine 2015 zay misy zavatra agaga ny tsirairay avy zany amin'ny fotoana io fa izay dia hiasa mafy ary hiasa ho an'ny tanindrazanay tsy maintsy lesinay zany défi ataonay zany resaka ady amin'ny fahantrano. Anisan'ireo ray mpianetsika izay ho tanterahan'ny fikambanana moa ny Prime Ministre Coly izay manohana ny ezaka ataon'ny fikambanana amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona amin'ny fanitarana ny renivohitra ho amin'ny famogorana ny fahantrana eto Madagasikara.